Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo ry havana malala ary faly mitsidika ny tokantranontsika zanaky ny FJKM Trano Vato Faravohitra amin'ity maraim-baovao ny asabotsy ity. Somary mivoaka kely ny birao fiasana amin'izao maraina izao mba hitondra hafatra sy fanentanana kely ho antsika isan-tokantrano isam-baravarana, sady ilay fivoahana ny trano koa dia fanehoana sy fampahafantarana antsika hoe mino sy manantenitsika fa tsy maintsy mbola tafavoaka amin'izao fihibohana iainantsika tsirairay avy izao. Hitondra fanentanana sy hafatra ho fanamafisana ny fanatrehantsika sy ny fanatanterantsika ny fanompompivavahana rahampitso alahady sy isaky ny alahady izay tanterahana. Iarahantsika malala mantsy ry havako fa mbola mikatona ny trano fiangonana ary dia amin'ny alalan'ny tambajotra serasera-trany no anatanterantsika ny fanompompivavahana, ka dia mila miomana tsara sika ataontsika ohatry ny any am-piangonana ihany. Ao zany ny fanomanana ny fanahy, fanomanana ny teny, fanomanana ny toerana sy fotoana, ka dia manafatra antsika ry havana ao ka hanana fahavononam-poamam-panahy isika fa fihaonana amin'ny tompo ny fanompompivavahana tanterahana na dia ampitaindavitra azy zany. Faharoa, homany tsara ny tenantsika, ataovy milamina sy madio ny tena sy ny fitafiana, homany ny toerana ao an-tokantrano ao ka antsoy sy entany daholo ny ankohonana mba hiara hivavaka, ao ka azo toerana, azo seza tsara, ao ka ny teknisianina hanomana tsara. Ka rehefa tonga ny rahampitso alahady amin'ny sivy dia miara manomboka ny fanompompivavahana avokoa isika zanaky ny FJKM Trano Vato Faravohitra rehetra tsy hakanavaka. Amin'ny sivy no manomboka ny fanompompivavahana, ka dia amin'ny sivy ora latsaka dimy dia efa tafapetraka tsara vononam-poamam-panahy ny ankohonana manontolo. Milatsaka ny sary sy ny feo amin'ny sivy miara mideran'Andriamanitra, miara manatanteraka ny fanompompivavahana isika. Litorjia amin'ny endriny feno hatrany no tanterahantsika, zany hoe litorjia amin'ny endriny voalohany zany. Misy ny salamo izay raha mamaky dia atao vonona tsara ny baiboly sy firana. Misy ihany moa amin'ny écran-ntsika fa araky ny hafatra tonga aty aminay misy ny tsy dia manana écran lehibe fa le telefôniny iny ihany no ampiasainy ka dia mampiasa baiboly sy firana izy, ka dia aoka vonona tsara ny baiboly sy firana. Rehefa miteny ny mpitandrina io sokafantsika ny salamo fa izao dia manokatra tsika miara mamaky, rehefa mandeha ny hira dia miara mideran'Andriamanitra isika rehetra. Araky ny hafatra tonga aty ihany indrindra ho an'ilay mampiasa telefônina dia mila tonon'ny pasteur ny hira hoe hira fahizao andininy fahizao. Ezaky pasteur hanonona tsara mba hisiny ny tena fiomanana hoe ataontsika ny salamo fahizao andininy voalohany ka hatramin'ny fahizao, ataontsika ny hira fahizao andininy zao dia samy milamina sy vonona tsara sika miara maneo ny aingam-panahy, ny fihetsepo na famakiana ny salamo io na ny hira fideranan'Andriamanitra io. Tahaka zany koa tena zava-dehibe ry havana ny fanekempinoana, fanehoantsika ny finoantsika, ka dia atao vonona ihany koa ny fanekempinoana. Rahampitso zao dia ny fanekempinoana laharana faharoa na ny fanekempinoana nikeanina no ataontsika, dia aoka mba vonona tsara amin'izany. Rehefa tonga ny fanambaram-pinoana dia miara manonona tsara eo anatrehan'ny tompo ny finoantsika isika. Tsy ambaka noho izany ry havako ny fanarahantsika tsara ny tenin'Andriamanitra sy ny fampianarana hitombony ny finoantsika, andraisantsika fampaherezana iarahantsika miaina ny tenin'Andriamanitra, mihinana sy mivelona ny soratra masina ho fampaherezana antsika amin'izao vanim-potoana sarotra lalovantsika izao. Dia miraha soantsika ry havana ho tratry ny rahampitso, ho tratry ny mitsingeringerina rehetra ary eto mambavaka hatrany ny sokafan'ny fiangonana mba ahatonga antsika rehetra tokoa ho tafavory miaraka eo anatrehan'Andriamanitra amin'izany fotoana izany. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra ary ho amintsika mandrakariva ny fampaherezan'ny fanahy masina. Misaotra sy mankasitraka indrindra tompoko.